Faly miarabantsika mpanaraka fandaharana cuisine break chef Jona chef Domona miaraka amiko eto androany ny karakara ny platsika ny plat izay karakaraintsika androany dia curry de poulet au lait de coco jerentsika ary inona avy ny ingrédient ho ampiasaina amin'izany dia ny poulet izay ho ampiasaintsika dia cuisté dia reto ny assaisonnement rehetrarehetra sira poivre curry amin'ny curry anazy lait de coco dia hohaniny ao dia thé de tomate rehefa vita izay rehetra izay tonga dia hanomboka amin'ny fikarakarantsika alaintsika ilay akoho tetentsika somary majinika kely ilay akoho izay mba vetivety kely dia masaka asitsika menaka ny lapoaly marina lapoaly fa efa somary nafanaky melo kely atsika somary mafanafana kely izy tsapatsika amin'ny voatanana zao rehefa hentsika somary mahino mafantsika dia mandeha avy atrantsika metrika couleur le akoho karitsika kely le hafanana mandeha sady zany ny assaisonnement rapide be tsika mandeha ny poivre dia mandeha ny sira jerentsika matetika rehefa mahazo couleur dia avadikitsika le izy avadikitsika ambony ambany manomboka mahazo couleur tsika dia tsy didina ny lapoaly fa zao natao hoe misezise zany tsika zao misezise an'le hena analan'le graisse le amin'le akoho avadikitsika indray mandeha mbola tsy mahazo couleur tsara tsika afanaitsika ny kokoty izay andrahoana anazy rehefa hitatsika fa mahazo couleur ahenako amin'ny afo voafindratsika ato anatin'le vilany anankiray le izy voaritsika le menaka teto satria le iny le graisse le akoho vonotsika ny afo ato dia parato amin'izay tsika ato le akoho alefatsika amin'izay le fangaro rehetrarehetra alefatsika ny hohaniny ao alefatsika ny gingembre avelatsika somary mendimendy alefatsika ny tomate etsika mbola tsy nikitika ny reto mihitsy mbola misy ingrédient anakoro izay mbola tsy nikitehantsika lait de coco sy ny carré avelatsika somary mifondra kely le tomate satria akatsika le sauce iny apitsika menaka kely fa somary maimaina le izy apitsika menaka kely marina fa ty huile végétale ty zany hoe mahatsara amin'ny fahasalamana sy atahorana angarotsika indray mandeha ampiasa an'izay tsika amin'le carré tona dia vokatra naturel eto amintsika daholo izay tena mahatsara amin'ny fahasalamana goûté glacé tsika amin'izay le izy rano dia efa mety andrahoana anazy avelatsika mijoté eo izy saromatsika kely ny casserole ny cocotte iverina ato amin'le fikarakarantsika ato amin'ny le akoho jerentsika efa manomboka efa masamasaka le akoho jerentsika le ingrédient mbola tsy nalefa tao lait de coco
Alefantsika ty ataontsika etapy anankiroa izy ty. Zany hoe alefa kelitsika eo a. Mety ihany koa raha ohatra ka manana le coco nareo a, coco vidina eny an-tsena reny a, de rapena, de alaina ny ranony a, de fiazana de iny no andrahoana anazy. Veritsika indray mandeha. Efa hiditra fikarakaranatsika amin'ny dressage. Ny tsy voateny teo a, ny sakafotsika moa misy garniture ho ampiasaintsika zay hitantsika ty amin'ny auberge foana matetika dia ny vary no ampiasaintsika dia ampiarahantsika amin'ny rokay kely. Hiditra ny dressage ary tsika aty amin'ny auberge moa rehefa manao sakafo ohatr'izao a, de itony no présentena. Zany hoe ity zany solona assiette a, fa misy assiette mipetraka ihany eny amin'ny table nareo eny. Ato no asitsika ny vary, loaratsika ary ny vary. Marena fa aty moa aty amin'ny la ferme du Vat aty a, de manana an'le hoe salé zay a, zay ataon'izay anaovantsika cuisine, atao cuisine salé mihitsy zany zao a. Izy ty a de mety tsara hitsangatsanganana isaky ny weekend, surtout atsika famille na namana mpiara-miasa, afaka mba makamaka rivotra madio sy ohatra zany aty a. Aty amin'ny salé ty mazaka olona 10 izy io a, zany hoe 4 farafa keliny a, de 10 farafahabeany. Zany hoe mety ihany koa na olon-droa ary tsika moa vao avy nandalo ny fety mivaka aty a, azo ivanianana tsara aty a. Misy cuisine ato zao hitanareo zao a, afaka ikarakaranareo sakafo. Mety ihany koa raha ohatra ka tsy vonona ikarakara sakafo nareo a, fa efa misy any chef de mona aty efa mikarakara sakafo a, zay karakaraina eto a, de mandray sakafo vonona fotsiny ianareo. Vita ny varitsika, mipetrakytsika eto nasina laoka de verina kely ato amin'ny lakotsika. Misy feo efa manenoneny zany zany manambara fa efa io efa akaiky kely io. Hita le niteneniko teo iverenatsika farany le lait de coco rehefa mifarina, efa vita tanteraka izy aloha, sady pihatsika ihany ny hafa raha tsika le lait de coco a. De asitsika nyty coriandre ty a, maitsomaitso kely a. Ie, holoaratsika ary zany le akoho a, ataontsika ato anatin'ity vilany kely ty a. Zany hoe afindra toerana fotsiny izy zany a, de ity a no alefa makena ny client eny a, mipetrakytsika eto izy a. Loaratsika le saosy a, ohatr'izao mahazo ohatr'izao a, iny le consistance iny enjehina amin'ny mahasosy anazy a. Hita le poulet au coco a, apetrakytsika eto izy a. Sokavatsika amin'ny vary a. Ty ao mbola fanampin'le garniture, misy an'ity rocaille de tomate ty. Vita nahandrotsika, sotratsika naharaka amin'ny fandaharana hatramin'ny farany.